Tsy tontosiny fampiaonana an'izy telo mianadahy mianaka no kasain'ny FFM, CES ary ny folo alin-dahy saika ho atao omaly izay hitadiavam-baolana amin'ny toe-draram-pirenena misy ankehitriny. Voalaza fa tany Tomasy ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka, raha teto Mahajanga kosa Ramatoa Lalora Valomanana. Araka izany dia ny filohan'ny teteza mita irery Andry Nirina Rajoelina ihany no tonga namaly ny fanasan'ny FFM, CES ary ny folo alin-dahy omaly iny. Ny hevitry ny vahoaka eto Mahajanga manoloana ny toe-draram-pirenena misy ankehitriny io. Io moa zany le izy amin'ny zavatra ohatran'ireny ny fahatonga Lalora Valomanana eto zany dia tsy fanatrehany le fihaonana zay tokony atao amin'ireo telo dia midika zany mazava ho azy fa tsy fanarahana le lalàna zay tokony hoe maromaritra iraisana zany amin'ny hoe fampihavanana. Nefa raha ny tena izy tokony hitambatra ireo hoe araka zay zavatra volanina resafina ohatran'izay ka hoe tokony ho niaraka tonga ivory araka amindreo izy amin'ny hoe fandaminana tokony atao. Ary araka an'le fivoarana toe-draram-pirenena dia raha jerena ange dia ny vahoaka zao ity fahita hoe latsaka ankady nefa lalaovindry zareo ambony fotsiny le izy. Amiko aloha tokony hoe atsahatra mihitsy ny fifidianana aloha satria tokony hiroso le fifidianana nefa amiko raha ny hevitriko manokana zao tsy tokony hilatsaka io Lalora Valomanana satria condition tonga va Lalora Valomanana eto Madagasikara nge tsy hoe hilatsaka ho fidinana ho filoha fa handeha hitsidika ny renina zay marary. Ke rehefa vita ny fitsidiana ny renina zay marary maninona izy tsy nipetraka amin'izay zavatra zay fotsiny fa mbola hoe ndeha hiroso hilatsaka ho fidina. Dia amiko zany tokony hiroso ny fifidianana fa tokony hajanona kosa nefa ny am'izay zavatra zay satria le condition zay fanarahana taminazy tsy voafehiny dia tokony hajanona izy tokony hilatsaka. Zay le ny azoko ambara satria raha enim-bolana raha teo nefa mbola tsy voafehiny koa nefa fahatongavany hoe tokony tonga enim-bolana eto Madagasikara vao afaka milatsaka nefa izy tsy ampy enim-bolana dia efa nilatsaka. Amiko zany araka ny fahitako ny fanakianan'ny Union Européenne andreo telo tsy hilatsaka hoe ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka sy Lalora Valomanana ary Andry dia hitako fa misy zavatra hoe ambadiky ny angamba hoe nieritreretrako satria raha amiko manokana nge tsy hitako tsy zavatra tsy ilatsahany Andry any tokony afaka milatsaka mazava tsara fa raha mikasika Lalora Valomanana zao dia tsy tokony hilatsaka. Ratsiraka raha teo nefa fa niteny koa nefa raha nefa tsy tokony hilatsaka. Andry zany amiko ny tokony hilatsaka raha ny tena amiko amin'ny hevitro manokana dia Andry tokony hilatsaka tokony hajanona ireo anankiroa ireo. Eo amin'ny kasika amin'le toe-draram-pirenena raha ohatra zany jerena amin'le zavatra niseho omaly zany nisy tonga nisy tsy tonga zany hoe tsisy finiavana zany hoe nasoa tanindrazana zany fa resaka démagogie fandrebirebena olo fotsiny fa nandany nakirany tsisy finiavana hoe ampandroso le Madagasikara fa anjarantsika ny vahoaka zany mieritreritra samy mieritreritra tsika malagasy fa hoe azahoaza le fitondrasan'le mpana politika antsika fa raha ohatra reny ny zavatra misy samy mametrapetraka ary samy miziriziry amin'ny heviny donc zany tsisy zavatra mety misy zany eto Madagasikara raha tsy maka fanapakevitra tsika vahoaka. Amiko manokana zany hoe tian'ny fianakaviana iraisam-pirenena communauté internationale fa nefa kosa mazava loatra fa raha Valomanana eny no tena nikiandreo tsy mahazo milatsaka donc izy fa nanajatena ny sasany moa tara amin'ny fanateran'le taratasy ny sasany kosa tsy voaja le hoe enim-bolana eto mipetraka eto Madagasikara donc zany samby violé zany samby violé le fait de ino le fait de route samby violé zany samby nanao zay daliny kibo zany donc zany tsy zavatra ho tapaka misy fa anjarantsika vahoaka zany mieritreritra fa izy zany fa hita mazava fa hoe samby violé samby tsisy nanaja le règle de jeu. Ny fahitako azy aloha amin'le toe-draram-pirenena ataoko angambany samy tompona ndraiky zareo ary samy olon-dehibe mahafantatra tsy mahalala ary tsy sambany tamin'ny fitondrana sy salan'izay fa kosa ny fangatana raha eneny président république ilainy nefa raika amby efapolo milatsaka amiko manokana ny solution samia milatsa amin'ny taniny c'est tout zay nanakany hitako solution ary matoa tsy manatrika am'izay tsy tia maniolana izy fa raha tia maniolana am'izao raha mianjady amin'ny firenena zao tokony hanatrika izy am'izay zavatra zay satria fiainam-pirenena ane zao efa tsy hoe kilalao tsony efa andohalika lany mary agnambany zao efa tsy andohalika tsony fa efa minorina efa sempotra zao vahoaka ka aminay zany firosoan'ny fifidianana ny vahaolana tsisy hafankoatran'izay koa ka zay manko eo mihitsy ny olana amahana an'izay tokony fanatona ifandinika am'izay zavatra zay satria napetraka le date 24 ka miembotra lava moa avy mbola ho tantiny vahoaka zao fasiaranana zao mbola ho zakany vahoaka ihany ny zavatra mianjady aminazy ny kapoka tokony androany ara efa manahirana ny sasany
ahembotra ihany dia aiza zany ny fiainam-bahoaka amin'izay dikan'izany tombotsoan'le mpitondra zany fa tsisy tombotsoam-bahoaka zany satria tratra ny tanjona araka ny fanirindreo inona moa le tanjona vahoaka efa tafiditra anatin'ny arato zany hoe mikapoaka mangidy zay ny le tanjona tadiavin'ny mpitondra fa ny tombotsoany kosa no tadiaviny fa tsisy tombotsoam-bahoaka mihitsy ny anay zany dia zavatra raika foana zavatra mangatana indray efa reraka nyity filalaovana politika ty zany malagasy sy ny vahoaka rehetrarehetra amin'izao zavatra misy zao zany a dia ny anatin'ny sainanay zany dia zay ndreo mbo mangataka aloha mbo amena miaramila indray ty fitondrana ty aloha fa mijaly be zay aloha aloha ndesy miaramila indray aloha dia jerena indray aloha fa reto mpanao politika reto fa potika amin'ny fiainanay hatram'izao tsy hita zay marina aminazy ty mijaly zay nanohanina ho annay raha fa tsy hitanay filalaovandreo politika io ame miaramila izy io jerenay indray aloha fitondra miaramila zay le solution-nay le tsy fahatongavandreo zany za moa tsy dia mahay le politika fa za zao nien'le président teny tamin'ny TVM hoe nantanindreo momba fifidianana izy dia ohatrany amin'le andro apetrahan'le enimpolo andro zany mety le fifidianana zany mety tsy ho tanteraka mihitsy koa zany raha tena hevitra amin'ny président maly jerena zaho aloha raha amiko manokana zany tena matsapa fa tena mangidy mihitsy ny fiainan'ny vahoaka indrindra raha mponina fatra malagasy atsika satria le fifidianana voalohany kasaina hoe ho ampandrosoana anefany kasaina ahemotra nefany raha misy ny fiamborany ty fifidianana ty mijaly reto mponina vahoaka majinika satria inona moa ny mampijaly azy na fitadiavan'ny sakafo ny ara fa manahirana azy indrindra raha hemotra anareo indray io après 20 ans voisy indray aiza raha ny fiainan'ny vahoaka amin'izay fotoan'izay nefany le vahoaka ato fa mijaly ankehitriny nefa ny zavatra takinay zany avelao andeha ihany le fifidianana mba elantsika amin'izao fiainana ohatran'izao anisan'ny fahitanay rehefa toe-dira-pirenena zany amiko manokana zany za tsy mandany amin'ny politika ny andany sy ny ankilany fa amiko zany fahendrena reny nataony Andry Rajoelina reny zavatra nataony antoko politika sasany reo zany aminakay karaha anisan'ny zavatra andeha ampitotongana firenena ty foana satria ino antony avy natao resaka fifidianana efa fampikamanina andreo ary iny reo tsy navy amiko manokana zany reo tena korotana fa tsy tia mpilamina ty firenena ty za tsy mandany amin'ny politika na Andry Rajoelina na Ravalomanana fa zay sy fomba fijeriko za manokana raha pirenena tsoko aminao tsy ny tena marina olo malagasy ty ohatrany ataony olona kilalao ny fiainanay malagasy ny olombelona malagasy ny arity niperaka teto hoe malagasy ny ratsy ary malagasy tian'Andriamanitra fa zao fotsiny ataoko amin'ireo mpanao politika ireo zay tanaovavadiana fa zay ne mahantra dia zao zay marary ny fonay satria nenay tandranay tianay tena koa zay miteny eo fa mpanao politika ireo mandrebireby sainay